Aleluia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio talata fa 4 ny volana Jolay 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia ampitandrina anao ny amin'ny nofy anankiray izay naseho an'ny Tompo tamin'ny zanako vavy ny amin'ny zavatra iseho any atsinanan'i Madagasikara, zany hoe any 10 pointy izany. Ry havana, eny, ny Tompo mampiseho ny zavatra ho avy, ny fanahin'ny Tompo izany, ao amin'ny Jaona 4:9. Oka isika tena azoto amaky tsara ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho voafitaka. Eny Tompoko, ho avy ny fotoana ahatanteraka ny teny rehetra izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Dia ho avy izany ireo mpaminany sandoka izay fa misy eran'izao tontolo izao. Fa amin'ny andro farany, efa andro farany isika izao, dia mbola hitombo hatrany ary ho be no ho voafandrika. Ka manasanao aho iara ivavaka amiko ametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy Tompo, ary angatahako ny fitarian'ny fanahy masina amiko sy aminao mba ahery isika, ary indrindra ifoha tanteraka ny masom-panahintsika fa tsy atoritory intsony, satria tena efa kely sisa dia ho tonga Jesosy Tompo. Iara ivavaka isika Tompoko. Jesosy malala mideranao, manajanao, mankalazanao. Jesosy Tompo, anandratranao indray aho, anambara ny fampitandremana izay nasehonao tamin'ny zanako vavy. Tompo, ho anay tsiraray avy izay are izao video izao Jesosy. Oka ianao Tompo hikasika anay tsiraray avy. Ka mangataka aminao aho Tompo, oka ny fanahinao hitari-dalana ahy. Fanahy masino mitenena amin'ny alalako, satria piasanao aho, mpanomponao aho, mpiambina no ny antsonao ahy. Ka raisy ny kontrola ny tenako fanahy masino, satria ianao no tompo ny tenako, ary tompo ny vavako, ary ianao no miteny amin'ny alalako. Ka misaotra anao fanahy masino, oka koa ianao hikasika ny olonao tsiraray avy, ampifoha ny olonao tsiraray avy. Tompo malala mangataka ny ranao aho, andrakotra ay, sy ny ankohonako, ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, ny zanatsipika izay mitady alefa ny anafokanay, dia tsy ambinina izany, fa dorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina, mandany ny fahavalo rehetra. Ka miverina toy ny lavenina anetany foana izany, ka tsy manakery, tsy manapahefana aminay. Jesosy Tompo, ny ranao no manda afo manodidina anay tsiraray avy. Ka misandrata Jesosy eo anatrehany izao tontolo izao, satria ho avy ianao akanay fiangonanao. Misaotra Jesosy dia izay isam-batan'olona izany, izay isam-batan'olona izany. Aleluia, ho anao ry Andriamanitra avo indrindra Aleluia, misaotra Tompo. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny teny nolazaiko tery am-piandohana, dia nofy naseho an'ny Tompo tamin'ny zanako vavy ho fampitandremana anay aloha, dia ho anao koa izay maheno ity video ity. Na iza ianao, ary manasa anao aho izara amin'ny olona izay fantatrao, satria Tompoko mba tsy ho tia tena isika, satria ny famonjeny Jesosy dia tsy amidy vola, fa zaraina maimaim-pona tahaka ny nanolorany ny tenany teo ambony hazo fijaliana. Ry havana, ny nofy izay azo ny zanako vavy dia ho tantaraiko rehefa avy eo, fa amaky tenin'Andriamanitra aloha aho, satria izay teny izay no nomeny fanahy masina no ny nangataka taminy aho teo. Tonga dia ny teny tao anatiko ny fanahy masina, dia notadiaviko ilay verse. Ny teny fanahy masina zany dia hoy izy hoe, aza manao ray ho anareo ety an-tany, fa any an-danitra no rainareo. Zay zany no teny fanahy masina teo.
dia ao amin'ny bokyny Matio io teny io. Matio 7:7 andao vakintsika aloha io verset io. I Jesosy mihitsy no niteny any teny io, nampitandremany anireo vahoaka izay nanaraka azy. Ka hovakintsika niteny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza milaza olona ety an-tany ho rainareo koa, fa iray ihany no ray, dia izay any an-danitra. Amen. Ry havana, zay zany no teny anankiray nomeny fanahy masina. Tonga dia teneniko alohan'ny ijoroko vavolombelona, mba halalanao tsara sy tandremanao fa Andriamanitra dia tena sarom-piaro amintsika zanany. Tsy tiany isika anonona olona ety ambony tany hoe ray, tena hoe ho andolehana, tena hoe hivavahana, tena hoe homena toerana mitovy an'Andriamanitra. Tsy azontsika tao izany. Ary koa efa voalaza any amin'ny bokyny Exodosy fa tsy azontsika tao ny mandoalika eo anatrehana statut. Exodosy 20. Oka ianao no amaky izany. Ao anatin'ny didy 10 izany. Ny verset hafa omeko ao anatin'ny fijorona vavolombelona. Ry havana, ny zavatra zay nasehony Tompo tamin'ny zanako vavy dia tena mampitandrina antsika tsiraray avy, ny amin'ny fanompona olona, ny amin'ny fanomezana plasy olombelona anankiray mitovy amin'ny Andriamanitra. Tsy azontsika tao izany. Ho tantaraiko ny nofy izay nolazainy zanako vavy. Nosoratako ilay izy, ka hovakiko dia misy no azavaiko toy izao. Nanofy zany ny zanako vavy efa taona maromaro izay. Dia hoy izy tamiko tamin'ny izy nanazava ilay nofy. Tonga tany Madagasikara, tany Afolo Pointy izahay. Iafina satria tsy fantatro ny antony. Dia hoe anatona ireo mpivavaka mba ho amin'ny sécurité zany, mba ho voaharo izany. Dia lasa izahay nanomboka niditra tany anaty ala. Eto zany dia ny fanazavany azy izahay efa mianaka. Zany hoe Izako sy ny papan'izy ireo dia izy Menada. Dia noneveo ho toizako ny teny izay nolazainy. Averiko kely eto am'le hoe dia lasa izahay nanomboka niditra tany anaty ala. Dia tonga tamina terrain malalaka sady feno fotaka, kay tsy nisy tafo na trano, fa olona be dia be no hitako tao anaty fotaka. Manomboka midera lehilahy roa izy ireo ambony toerana, ambony avy-toerana zany ireo lehilahy roa ireo zany, lehilahy anankiroa zany ambonina toerana zany ohatrany hoe trône, ohatrany hoe toerana zany fametrahana olona ambony ireny zany. Dia midera zany ireo olona be deabe anaty fotaka ireo zany, midera anio olona anankiroa mipetraka ery ambony le hoe trône io. Dia izy ireo zany eny ambony eny dia misy tohatra kely zany miakatra eny amin'izy ireo. Dia ny ray ny teny hoe izy no Jesosy. Dia ny anankiray zany ny teny hoe Andriamanitra na hoe koa fanahy masina. Ohatraohatran'izay zany no teneniny. Le faharoa zany le anankiray zany tsy tadidiny tsara hoe Andriamanitra ve ny tenen'ilay olona anankiray faharoa sa hoe fanahy masina. Dia noneveo ireo olona ao anaty fotaka, ireo olona maro be zany ao anaty fotaka, dia mikikika midera azy ireo, mideran'ireo mpaminany sandoka zany, satria mazava tsara hoe mpaminany sandoka ireo olona roa ireo.
mikikika zany re olona be deabe ao anaty fotaka ery ambany zany. Misy mandrofotra ny akanjony. Zava-doza ry havana. Misy zany mandrofotra ny akanjony, misy manangan-tanana, misy mivazavaza ao anaty fotaka io. Ary misy ho izy ohatran'ireny olona mitsitsindritra ireny mihitsy zany. Ohatrany hoe mieritreritra angambany hoe ny fanahy masina no latsaka aminy, nefa devoly satria tsy Andriamanitra ny eo anoloany, fa olombelona ihany no tompoiny. Zay le tenin'Andriamanitra vakintsika teo. Jesosy tena saro-piaro amin'ny maha-Andriamanitra azy. Mila isika mitandrina tompoko. Dia tohizako ilay fanazavany zanako vavy. Averiko kely eo am'le hoe ireo olona ao anaty fotaka zany dia mikikika mideran'izy ireo, misy mandrofotra ny akanjony, misy manangan-tanana, misy vazavaza ao anaty fotaka io, misy zany mitsitsindritra. Dia noho ny aveo hoy le zanako hoe dia fantatro hoy izy fa tsy izy ireo. Zany hoe fantany fa tsy Jesosy na Andriamanitra ireo mpaminany sandoka ireo zany. Dia noho ny aveo zany hoy le zanako vavy hitany zany izahako sy ilay zanako lahy efa tao anaty avion. Zany hoe efa niandry tao anaty avion. Dia izy zany no sintoniny ny papany. Satria ny papany zany hoe ny ramosehako dia teo mbola nijery teo zany izy mianaka, zany hoe ny zanako vavy sy ny papany. Dia no nefa hita zany izahay hoe efa niandry tao anaty avion, dia no sintoniny ny papany, dia nanaraka anay izy ireo, dia lasa izahay. Ry havana, zava-doza maro ny olona mivavaka amin'ny olombelona. Firifiry ny olombelona matahotra mpitondra fivavahana, mandohalika eo alohan'ny mpitondra fivavahana. Mila mitandrina isika fa zavatra efa miseho amin'izao andro iainantsika zao izany. Olona marobe hoy ilay zanako, olona marobe. Zavatra fanompotsapy maharikoriko izany. Raha vao mandohalika na mivavaka manandratra olona anankiray isika, na lehilahy io na vehivavy, dia efa toy ny sampy izany. Firifiry ny manoroka peratra na mopera, ry havana, malahelo ny fanahy masina. Mibebay ianao tompoko. Tsy Andriamanitra akory ny mopera, fa ny tompo irery ihany no tokony andolehan'ny lohalika rehetra. Any amin'ny afobe ny hafaranao, raha mbola mivavaka amin'ny statue ianao, na mivavaka aman'olombelona. Tsy ekeny tompo izany. Mamaky ny tenin'Andriamanitra, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Teo ny fanahy masina dia nampatsiahy ahy ny tantarany ao amin'ny Daniela. Ny tantara momba ny amin'ny izy telo izay no tenen'ny mpanjaka andohalika eo anatrehany sarina tsangambato, olona volamena izay nasainy Nebokadnezara natao mpanjaka Nebokadnezara. Oka ianao amaky ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho voafitaka. Fitiavany tompo antsika tsiraray avy no mbola ampitandremany antsika anio. Ao amin'ny Daniela 3, oka ianao no amaky ny tantara. Fa tsy ho voazara eto avokoa ny teny rehetra izay tiany fanahy masina hambara. Fa mila isika tompoko mifoa, te hiditra lanitra va ianao. Ry hava malala ao amin'ny tompo.
tiako ianao satria tia antsika Andriamanitra. Tia Andriamanitra ho vonjena isika. Ny fanahinao dia sarobidy ao anatren'Andriamanitra. Oka izay ny fanompo-tsampy tompoko. Aza miantso olombelona ety ambony tany hoe rainao na reninao, ka ho tomponao, andoleanao, zava-doza. Izy telo ireo ao amin'ny bokin'i Daniela dia nanohitra ny mpanjaka izy ireo. Natsoy ny mpanjaka teo anatrehan'ny mpanjaka miasa ao amin'ny mpanjaka izy ireo, fa tsy nanaiky nandohalika teo anatrehan'ny tsangam-bato volamena, sarina olona izay nataony Nebokadnezara. Daniela 7 oraisitsika eo amin'ny 7:70 mba halalanao tsara ny tenin'ny mpanjaka sy navalin'ireo izy telo mirahalahy. Andao vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia niteny tamin'ny havinirana sy ny hatezerana i Nebokadnezara, koa nasainy nalaina i Sadraka sy i Mesaka ary Abednego, noentiny teo anatrehan'ny mpanjaka ary ireo lehilahy ireo. Dia niteny tamin'ny izy ireo i Nebokadnezara hoe, moa fanahiny anareo ve Sadraka sy Mesaka ary Abednego, ny tsy mba anompoanareo ny andriamanitro sy tsy hivavahanareo amin'ny sary olona volamena izay natsangako. Ankehitriny vono navay anareo hiankohoka sy hivavaka amin'ny sary olona izay nataoko. Rehefa mandre ny fanen'ny anjomara, ny arpa, ny valia, ny anjombona, ny sodina, ny lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany. Fa raha tsy mety mivavaka matsy ianareo, dia hatsipy avy hatrany ao anatin'ny laforo mirehitra afo. Ary iza moa izany Andriamanitra hahavonjy anareo amin'ny tanako izany? Dia namaly ny mpanjaka i Sadraka sy Mesaka ary Abednego hoe, ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamalianay anao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tompoinay dia mahavonjy anay amin'ny laforo mirehitra afo, sady amonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka o. Amen. Alleluia. Ry havana, masamanohitra ny mpanjaka izy ireo satria Andriamanitra ngeza be. Andriamanitra irery ihany no tokony hiankofantsika. Ary fatatsika tsara ny toy ny tantara ho an'izay mahalala. Fa no nefa tao anaty laforo izy ireo, dia tsy 3 intsony fa 4 no hitan'izy ireo tao anatin'ny laforo. Dia fatatsika tsara ny toy ny tantara ho an'izay mahalala. Fa ilay olona fa 4 tao anatin'ny laforo dia niteny mihitsy izy ireo hoe, aleo vakiko kely amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. 5:20 Aroa izy, koa nahoana ao no mahita efaday tsy mifatotra mandende eo anaty afo, nefa tsy maninona akory izy ireo, ary ny fijery ilay fa 4 aza dia toy ny zanak'ireo Andriamanitra. Amen. Alleluia. Jesosy mihitsy no ao anaty afo niaraka tamin'izy ireo, ary tsy nakasikan'izy ireo ny afo, ary tsy nisy fatotra intsony teny amin'izy ireo, fa mandende tao anaty afo. Alleluia. Ry havana, tiantsika ny Tompo, tsy nanaiky ny fanompo-tsampy izy ireo. Izay no natonga an'izy ireo no vonjeny Tompo. Tsy afaka mamonjy olona mpanompo sampy Jesosy. Firifiry ny fiangonana mitsangana eran-tany na ao Madagasikara. Misy ny miteny hoe za Jesosy, za Andriamanitra,
Zava-doza afo be tompoko no miandry, afo be no miandry izay miteny izany na izay manaraka azy. Ry havana, ny verset ray farany omeko anao dia nampatsiay ahy ny fanahy masina teo fa ijonona any boky Apokalipsy dia tsy neken'ny anjely andohalika eo anatrehany, ka mila isika izany mitandrina. Apokalipsy 2:20-9 ino vakintsika farany dia ho ajantsika ny anio. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao jonona no nandre sy nahita ireo zavatra ireo, rehefa nandre sy nahita aho dia niankoka hivavaka teo anoloan'ny tongotry ilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo. Kanefa hoy izy tamiko, tandremo aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho, sady namany mpaminany rahalainao sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavao. Amen. Ry havana, na dia anjely aza dia tsy azontsika tao ny mandohalika miankohaka eo anatrehany anjely. Mila mitandrina isika tompoko, mila mitandrina isika. Nefa ny firifiry no mivavaka amin'ny olombelona sy mivavaka amin'ny statut. Ry havana, zava-doza any amin'ny video hafa any tamin'ilay anjely tonga namangy zanako vavy, dia noho nipetraka ambany ilay zanako vavy dia nidina ambany izy mba ho tonga amin'ny ahavo zanako vavy noho ny efa nanazava tsara tsy tena tiany ambara, satria nisy tahotra be tao anatin'ny zanako. Afaka enonao zany video izany. Anjely dia ambarany tompo eto fa mpanompo mitovy amintsika ihany. Raha mpanompon'Andriamanitra ianao, oka isika hitandrina tsy andohalondohalika intsony eo anatrehan'ny olombelona sy iantso hoe dada, iantso hoe mama. Afaka miantso izany ianao, fa kosa amin'ny fomba hoana no iantsonao ny anarany. Ho raisinao toy n'Andriamanitra ve? Dadanay ihany, mamanay ihany, ny moperanay ihany. Statut. Ry havana, mitandrema tompoko, fa tiantsika Jesosy. Zay ny anio, zay ny teny fanahy masina anio. Oka isika andinika ny mombantsika tsiraray avy, so de mbola ao anatin'izany ianao. Zay ny zavatra ho isy any Madagasikara rehefa ho avy ny andro mahory fiatombohany isika izao. Zavatra ho avy no aseho ny fanahy masina rehefa hitoetra eo amin'ny toeran'ilay antikristy, rehefa hiafina ny olona tsiraray avy izay tavela eto, izay ho tavela eto, dia mila isika mitandrina fa ho avy kosa tana ampijaly ny kristianina. Ry havana, mahereza tompoko fa tiantsika ny tompo. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.